La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Tsy mbola fantatra mazava hatreto ny fotoana hamoahany gouvernemanta ilay volavolan-dalàna ifeny fifidianana afaka volana vitsivitsy. Hodinianao anatin'ny fivoriana tseram-potoana ilay volavolan-dalàna araka nambaran'ny Prime Ministre androany. Mpiasam-panjakana ambony fito no enjena araka ny lalàna. Efa eny anivon'ny chaîne pénale ny antota taratasin'izy ireo. 570 ireo tompon'andraikitra voatondro hanao fanambaram-pananana no nahavita izany teny anivon'ny Bianco ny taona 7 Tsy mbola fantatra mazava ny fotoatin'ny fionan'ny fanjakana sy ireo mpamaty sy ara-tsolika eto Madagasikara. Tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta omaly anefa ny fametrahana ny prix maxima. Iova araka izany ny vidin-tsolika manomboka ny volana martsa izao. Nanao fihetsiketsehana ireo mpivarotra sy mpanera eny amin'ny fahasankarana alina ny afara tamin'ny Torabato, tapaka vokatra izany ny lalana. Tampoka ny famindrana ireo fiara ho etsy amin'ny gare routière Maki raha ny nambaran'ireo mpanera. Miisa 590 ny Siriana namoiny nanomboka ny alahady teo tany Gouta ary ny ankamaroan'ireo no ankizy. Efa tao anatin'ny herinandro maro izao no nodarofan'ny fitondran'ny Bashar al-Assad io toerana io. Ny andindindreo avy hatrany. Falmarabantsika rehetra tonga soeto amin'ny fampahalalam-baovan'ny Kolo TV amin'izao ariva izao ary manasa ny koa anaraka izany hatramin'ny farany. Fa mialohan'ny santarantsika amin'ny fampahalalam-baovao dia nody mandrandroany tany Inde ny solombavam-bahoaka ny Abdillah, solombavam-bahoaka ny Madagasikara lany tany Voemar tamin'ny lokony malagasy miara-miainga. No ny aretina nahazo azy no nitarika izao fodimandrina izao. Arahintsika ihany moa ny vaovao fa mikasika ny fahatongavan-drazana. Ny fianakaviam-ben'ny Kolo TV FM dia mirary finoanana feno ho an'ny fianakaviana. Izay ny amin'ny feo amin'ny lafiny politika avy hatrany tsy mbola fantatra mazava hatreto ny fotoana moan'ny gouvernemanta ilay volavolan-dalàna ifeny fifidianana afaka volana vitsivitsy. Samy eo ampiandrasana ny famoahany io lalàna io na ireo mpiara-mioninantoka, iraisam-pirenena na ihany koa ireo androm-panjakana mpanao politika. Hodinianao anatin'ny fivoriana tseram-potoana ilay volavolan-dalàna araka ny nambaran'ny Prime Ministre androany. Fanadidina entiny Miora Mantra. Sy volana mialohan'ny fifidianana filohan'ny Repoblika, efa bolana mialohan'ny fivoriana ara-potoana voalohany eny amin'ny antenimihera. Mbola namerina ihany ny Prime Ministre tamin'ity androany ity fa mandritra ny fivoriana tsy ara-potoana no andefasana ny lalàna momba ny fifidianana hodinian'ny parlemanta. Fivoriana tsy ara-potoana izay tsy mbola fantatra mazava hoe raha oviana marina. Ary tsy hoe laovina moa nanaovana zany session extraordinaire zany dia tsy maintsy hitantsika ilay satria betsaka loatra ny resabe jateny mahakasika ny lalàna fifidianana io ary tsy hoe la hoa averiko foana dia tsy maintsy hoeninareo oviana misy izay fiantsoana ny parlemanta zay ho amin'ny fivoriana tsy ara-potoana dia amin'izay no andiniana an'io zavatra io zay ngamba ny tiako. Nandritra ny fivoriana faharoa tamin'ny taon-drasana no efa nandrasana io lalàna io saingy mitohy hatramin'izao volana febroary izao ny fiandrasana. Efa vonina amin'ny fandinihana io volavolan-dalàna io ny solombavam-bahoaka nanaovana fanadihadiana. Fotoana tokony andinihana ny lalàna ifeny fifidiana izao raha ny fanazavana hatrany. Androm-panjakana mpanao lalàna ny antenimieram-pirenena dia vonina mandrakariva izay solombavam-bahoaka handinika an'izay volavolan-dalàna mifehy ny fifidianana izay. Indrindrandrindra efa nandrasan'ny vahoaka malagasy ela io, nandrasanay solombavam-bahoaka ihany koa ary rariny raha anatin'izao vanim-potoana anaovana session extraordinaire satria tsy mivory ny solombavam-bahoaka fa vonina ho amin'izany izahay. Ny mois de février, mois de mars, mois d'avril ny andinihana azy dia fivoriana tsy ara-potoana no anaovana azy satria any amin'ny volana may vao misy fivoriana ara-potoana zany ny solombavam-bahoaka sy ny loholona ka
tokony ho izy zany fivoriana tsy ara-potoana no andoniana ny lalam-pifidianana. Miandry io volavolan-dalàna io ihany koa hatramin'ny sehatra iraisam-pirenena. Hatreto anefa tsy misy mahafantatra ny votoatin'io lalàna io. Mikasika ny fehezan-dalàna amin'ny fehiny fifidianana fantatsika fa anjaran'ny governemanta ny famolavolana izany. Hodinihana sy hofidiana eny anivon'ny antenimieram-pirenena io lalàna io. Araka ny fanambarana mpabe-masentsika teo dia isy ny fivoriana manokana andinihana n'io lalàna io ary samy miandrin'izany sika rehetra ahitana ny mety ho fiovana mihoatra amin'ilay lalàna velona ankehitriny. Raha fehezina tsy hita ho isan'ny lahara-pahamehana amin'ny governemanta hatreto ny fandrafetana ny volavolan-dalàna ifehezana ny fifidianana ho avy. Ankoatra izany, mbola mampametra-panontaniana ihany koa ny mety ho fandraisan'ny governemanta na tsy ireo sozon-kevitra avy amin'ireo antoko politika, firaisamonim-pirenena, mpisehatra eo amin'ny fifidianana entina manatsara ny tontolon'ny fifidianana ho avy. Fa tsy ampy ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena eto Madagasikara. Hoy ny manam-pahaizana manokana momba ny ponina sy ny statistika nanaovana fanadihadiana. Sakana ho an'ny fampandrosoana izany ary miteraka elanelana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka. Fanadihadiana entiny Gaetan Andretsilavo. Tsy ampy ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena eto amintsika amin'izao fotoana. Raha ny fanadihadiana nataon'ny staty tsy manana WC ny asasa-manilan'ny ponina ny ambanivolo ary olona roa amin'ny telo no manary fako eny amin'ny tontolo manodidina. Tsy ampy ihany koa io fandraisana andraikitra io amin'ny zavatra lehibe toy ny fifidianana. Zon'ny tsirairay anefa no manantanteraka ny fifidianana amin'ny maha olom-pirenena azy. Tsy ho isy tsony zany amin'izao fotoana izay le fanao taloha fanentanana hoe tsy hifidy. Andraikitsika no mifidy dia manao ny asa tokony ataontsika zany tsika dia mifidy. Andraikitry ny gouvernement no mametraka ny lalàna sy fitsipika natanterahana an'izany fifidianana zany dia tokony hanao an'izany izy ary misy fahefana mahefa afaka anara-maso an'izany dia aoka anara-maso an'izany koa fahefana mahefa ary raha ohatra ka misy tsy fahavitana izany zavatra zany dia aoka andrainy andraikitry koa fahefana mahefa fa ny asa-panjakana tsy maintsy mitohy ary asa-panjakana dia mila andrasana vokatra tsara dia fampandrosoana zany mazava ho azy ary resaka fifidianana dia zava-dehibe ao anatin'ny asa-panjakana. Ankoatra izay, voalaza ihany koa fa tsy ampy ny fahatokisan'ny vahoaka ny androm-panjakana. Antony maro no mahatonga izany raha ny fanazavana ary tokony handray andraikitra manoloana izany ny mpitondra. Raha ny statistikan'ny bonne gouvernance aloha dia tamin'izany fotoana izany moa nisy fotoana izy nijanona satria tsika koa moa fa ny zavatra tiany tenenina fotsiny dia le hoe fahatokisana zany hoe nisy ohatrany hoe fahatokisana ny androm-panjakana zay zany nanisany nanontaniana tao dia tsy ampy zany zay tao anatin'le sifra be dia be zany no tsy manam-pahatokisana le androm-panjakana tamin'izany tamin'ny 2015 tsy fantatra moa ny amin'izao fotoana izao fa rehefa fantatra izay zavatra izay dia tokony andraisana andraikitra izay satria mbola mipetraka foana rehefa tsy matoky le androm-panjakana ny le olona mazava ho azy dia lasa tsy manana ataontsika hoe fahefan'le fanjakana zany misy remise en question dia amin'izay le tsy fahatahorana le ataon'le olona dia manao mety hanaonao foana izy amin'izay fotoana izay. Anjaran'ny mpitondra araka izany no mitady vahaolana ahafahana mamerina indray ny fahatokisan'ny vahoaka. Miainga amin'ny ohatra tsara omen'ny mpitondra izany amin'ny fananjana ny lalam-panorenana sy ny fahavononana iady amin'ny kolokolo sy ny tsy fandriam-pahalemana. Fa mikasika ny fanambaram-pananana eny anivon'ny Biankoko sy indray mpiasa mpanjakana ambony 7 no enjehana araka ny lalàna. Efa eny anivon'ny chaîne pénale ny antotan-taratasin'izy ireo. 570 isanjaton'ireo tompon'andraikitra voatondro hanao fanambaram-pananana no nahavita izany teny anivon'ny Biankoko ny taona 7 Fezora faly. Raha toa ka mandidina ny 3 arivo ireo mpiasa mpanjakana voakasika amin'ny fanaovana fanambaram-pananana, mandidina ny 570 isanjaton'izy ireo no nahefa izany teny anivon'ny Biankoko tamin'ny taona 7 Mandidina ny 3 arivo ireo tompon'andraikitra tsy nahavita io fanambaram-pananana io, parlementaire ny enina. Mpiasa mpanjakana ambony miisa 7 manoloana izany no enjehana araka ny lalàna. Eny anivon'ny chaîne pénale ny antotan-taratasin'izy ireo amin'izao fotoana izao ary anjarany no manao ny fanenjehana raha nambarany tale jeneraly ny Biankoko. Tsy fampiana olona, tsy fampiana ara-bola sy ara-pitaovana ary ny fahasarotany dingana arahana raha ny fanazavana no sakana amin'ny fanenjehana ireo tompon'andraikitra mandidina ny 3 arivo tsy nahavita ny fanambaram-pananana. Ny rosoana kosa ny fanenjehana ireo tompon'andraikitra ambony 7 ireo anairana ireo rehetra tsy mbola nahefa izany. Mpitsara, lehiben'ny faritra sy commissaire général eny anivon'ny faritra, préfet, lehiben'ny district, ben'ny tanàna, ireo raha tsy ahivina ny voakasika amin'ny fanatanterahana ny fanambaram-pananana eny anivon'ny Biankoko.
eo ihany koa ny mitany ny andraikitry ny talena mihoatra eny anivon'ny ministera, administrateur, inspecteur, commissaire eo anivon'ny fanjakana, tompon'andraikitra amin'ny fanofanana miaramila, police économique sy ny maro samihafa. Ankoatra ireo dia tokony hanao fanambaram-pananana eny Amboda ihany koa raha ny voalazan'ny lalam-panorenana, ny filoham-pirenena, ny prime ministre, mpikambana eo anivon'ny HCC, ny ministra ary ny parlementaire. Raha ny voalazan'ny lalàna mifeny ady amin'ny kolikoly fa adsoana goavana ny tsy fahatanterahana ny fanambaram-pananana ho an'ireo tompon'andraikitra voakasika. Io lalàna io ihany koa no mamaritra ny sazy mifanandrify amin'izany. Aorian'ny daty farany voatondro ahafahana manao ny fanambaram-pananana, mandefa taratasy fanairana ny tokony hanaovana izany ny Bianco. Roa volana aoriana io no misy fampiatsoana fangatahana fanazavana raha toa ka tsy mbola misy ny famaliana. Raha toa ka mbola tsy mamaly hatrany anefa ilay tompon'andraikitra voakasika, miroso amin'ny fanenjehana ny Bianco, alefa eny anivon'ny chaîne pénale ny raharaha. Raha ny voalazan'ny lalàna hatrany, lamandy 50 tapitrisa hatramin'ny 200 tapitrisa ariary no sazan'ireo tsy navita ny fanambaram-pananana na ireo nanao fanambaram-pananana diso. Izay ny amin'ny feo amin'ny lafiny toe-karenako sy indray tsy mbola fantatra mazava ny votoatin'ny fionan'ny fanjakana sy ireo mpamatsy ara-tsolika eto Madagasikara. Raha ny fanazavan'ny ministra tompon'andraikitra tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta omaly ny fametrahana ny prix maxima. Io varika izany ny vidin-tsolika manomboka ny volana martsa izao. Michela Ranartson. Tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta omaly ny didim-panjakana mamaritra ny prix maxima ny solika eto Madagasikara. Raha ny fanazavana azo, mbola etoy ny fifampiresahana eo amin'ny fanjakana sy ireo mpamatsy ara-tsolika na efa nisy aza ny fifanarahana. Ny fanarahana izay vita omaly zany dia ahafahana indrindra mampiena ny fetraikan'ilay fiakaran'ny vidin'ny solika indrindra. Izay ny tombontsoa lehibe indrindra zany hitantsika mivaingana amin'izao raha tokony zato ohatra le fiakarana dia mba kely lavitra noho izay no atao noho izay ilay fanarahana natao izay. Araka izany, manomboka amin'io volana martsa io, tsy azo iodivirana ny mety ho fiakaran'ny vidin-tsolika. Fiakarana tsikelikely raha ny fanazavana azo. Raha ny fanadihadihana natao, ny fampihenana ny marge bénéficiaire an'ireo mpamatsy ara-tsolika manodidina ny 700 ariary isaky ny litatra ny fifanarahana nisy. Hatreto aloha, ho an'ireo mpampiasa solika amin'ny andavanandro, saika sarotra ho azy ireo raha ny fanazavana ny mbola hiatrika ny fiakaran'ny vidin-tsolika indray. Miaina mihitsy ilay zany vola miditra aty am-paosy raha ohatra hoe misolotra solika. Miaina tena miaina mihitsy. Le izy zany raha hoe ampiakarana dia olona koa sahirana dia mifampitsinjo foana zany. Dia mety tsy zakan'ny olona koa raha ohatra hoe ampiakatra ny frais. Eo anay taxi be zany dia mety miaina amin'ny versement fa raha tsy miaina amin'ny versement dia tsy azo zany raha miakatra vidin-tsolika. Fa tsy maintsy miakatra mihitsy le frais raha miakatra vidin-tsolika io. Fa satria vavalia ambutiazy mitombo ihany dia tsy maintsy miakatra le frais. Amin'ny frais any tsy tokony hisondro izany. Tolika ve? Fa vidim-piainana anay mesahirana amin'izany. Raha tsy aivina, ny 2 volana voalohan'ity taona 2024 ity tsy nahitana fiakarana ny litatry ny solika. 7,703 ariary ny litatry ny essence, 7,703 ariary ny litatry ny gasoil, ary 7,702 ariary ny litatry ny pétrole. Andrasana ny toy n'izay. Araka ny nambara tamin'ny lohatenim-baovao teo dia nanao fihetsiketsehana ireo mpivarotra sy mpanera eny amin'ny fahasankarana alina ny afara tamin'ny torabato tapaka vokatra izany ny lalana. Tampoka ny famindrana ireo fiara ho etsy amin'ny gare routière Maki ka olona maro no very fivelomana antony nahatonga ny korontana. Onasaina nanao fanadihadiana. Ifindra tsikelikely ety amin'ny gare routière Maki atao anatin'ny andro vitsy avokoa ireo coopérative eny amin'ny fahasankarana sy ambodivohina, hoy ny ministry ny fitaterana. Omaly no naparitaka ny fampahafantarana mikasika ny famindrana ireo coopérative miazo ny lalam-pirenena voalohany, ny lalam-pirenena faha-efatra ary ny lalam-pirenena faha-enina maketo amin'ny gare routière Maki. Amin'ity andro vitsivitsy ireo dia efa vita tanteraka mihitsy ny famindrana ny avy eny ambodivohina sy ny ao amin'ny fahasankarana. Efa ela ny nampahafantarana an'izy ireo ary na ny tamin'ny andron'ny fitokanana ary dia efa tokony niomana tamin'izany zareo raha ohatra ka tena olona matianina marina izy, raha ohatra ka tena olona manaraka lalàna marina izy dia efa tokony tamin'izany izy dia efa nivonina tamin'izany hoe inona moa tokony ho atao manelingelina andreo mpanjifa, manelingelina andreo mpandeha ny fisian'ireny mpanery ireny, anefa misy koa zany ny fepetra tokony ho raisiny satria misy ao anatin'izy ireo mpanera, misy ao anatin'izy ireo koa ilay mpitondra ny entan'ny olona nataontsika hoe bagagiste, reny bagagiste reny dia ho isy aty amin'ity
garotier ety andotam-penaka ety ary eo zany nijerena fandaminana hoe iza siza ry olona toy inona no afaka ho raisina zany ho hiasa ety amin'ny tuteran'ity. Efa manomboka tamin'ny tsikelikely eto amin'ity garotier maki ity ihany koa ireo mpivarotra sy ny mpanera teny amin'ny fasan'ny karana. Manana mbo hoe dongoterana amin'ilay fivarotana zany zay. Nefa zay zany tsy afaka miditra zany zay fa very asa amin'izao mandendeha ny asanay teny amin'ny fasan'ny karana. Nefa zay zao tsy avela miditra zay dia tsy hitanay zany zay atao. Tsy tokony ho tafiditra amin'ny tobim-piantsonana io intsony ireo mpanera tsy ara-dalàna raha ny fampahafantarana hatramin'izay. Ireo mpanera sy mpibata entan'ireo no isan'ny mahamaro ny mpivezivezy eny amin'ny tonotoerana itony, antony sy ny fitoanan'ny fifamoivoizana ihany koa. Tamin'ny 7 ariva nefa nisy ny korontana teny amin'ny fasan'ny karana, fanakanan-dalana, tora-bato ary fanombana trano eva no nitranga nandritra izany. Tsy nisy fampandrenesana ny famondrana ireto fiara teto amin'ny fasan'ny karana ireto antony isa vorovoron'ny tranga teny an-toerana. Ireto mpivarotra sy mpanera eny amin'ny manodidina ny tobim-piantsonana ireto izay nanao fihetsiketsehana. Fa mampagaganay ety eto dia tapoka be ohatr'izao natao anay. Zay zany tena problème anay mpivarotra, tapoka izy dia ny entana nefa afa azo. Re olona le mesure d'accompagnement fotsiny ilainay fa rehefa mba mandeha kosa dia mba tsy dia maninona ngero vahoaka reo hoe rehefa miteny fotsiny fanjakany areo fa misy zavatra ataonay any taxi brosy alefa nay ary dia zao momba anareo. Olona iray no voasambotry ny mpitandro ny filaminana saingy tsy nitoraka hoy ireo manodidina. Le olona manao ny action ty zany tsy hitan'zareo fa le olona mipetraka any asagna be no sakany anatrany ankizy mbola mpianatra. Tsisy idiranay aty amin'ity secteur misy anay ty misy manko zatra action potro zany azonao fa mijery ohatra zao zay fa akanjo mitovy dia tonga dia samborona zareo zany le zaza. Ketsaka oetin' zareo aza izy na oetina aiza aloha hatreto aloha. Tamin'ity andro an'ity nilamina ny teny amin'ny fasan'ny karana, miasa toy ny andavanandro ireo mpitatitra miazo ny lalam-pirenena faha-7. Nikatona ary nifindratsy amin'ny garotier maki ireo mpitatitra miazo ny lalam-pirenena voalohany. Zalala amin'ny ndrevana fotsiny no mifindraka. Ny coopérative rehetra amin'ny ndrevana no mifindraka teto amin'ny régional Menatsimy zany mbola tsy nandeha, mbola tsy mifindraka. Ho an'ny etsy andotam-penaka kosa indray, mitandavana tsikelikely ireo mpivarotra amoron-dalana, mitohana sahady ihany koa ny fifamoivoizana. Fa nanomboka tamin'ity andro an'ity ny asa fandravana ilay vato ny anjera ny aliny sabotsy teo ary aharitra andro maro ny asa hoy ny sevokotany. Mirongatra ankilany dia ny tsy fandriampahalemana eny an-toerana. Onona sainatrany. Vatan-dehilahy maro no miara-misalama mandrava ity vato ity izay milanja manodidina ny 80 taona raha ny fanazavan'ny teknisianina. Fandravana izay aharitra andro maro. Eo mpandravana an'ilay vato zay. Ny faharetany asa dia teknisiany efa mahay daholo reo olona spesialista amin'ny famakiam-batany Ambatomaro io. Gama za mino fa tsy dia ela. Satria misy vinavina zao hoe manomboka rapitso anaran'ilay ny tena mitatoa ilay mampatahotra rehetra. Any ny tena mampatahotra antsika. Ty moa fa mipetraka eto teto ahoana fa tsy maintsy jerevana koa nefa izay zavatra mitoetra ao ambany eo. Ary ny aram-boina moa zany dia andro moa zany zao nalevina le sasakely anankitelo. Dia ilay efatra koa androany ihany koa no atao. Misy manararaotra mamaky ihany koa ireo trano tsy misy mipetraka raha ny fanazavana trany. Olona roa no voasambotra ny alina teo. Ndraiky ny fokon'olona ary tsy manaiky mihitsy ny olona. Sarotiny be mihitsy ny olona amin'izao. Misy entitra dia entitra ny fitandrona ny fandriampahalemana. Ito zany nazahoana ireo mpangalatra anankiroa maro izay hoe mbola atao fanadihadiana amin'ny gendarmerie ao Kadràlana amin'izao fotoana. Eo am-pandinian'ny fepetra ho raisina amin'ireo trano manodidina izay tandondondoza ny fanjakana raha ny fanazavana trany. Tsy maintsy ho afindra ireo mponina ary eo am-pijerena ny toerana amindrana azy ireo amin'izao fotoana izao. Fa mialohan'ny anarana ny toy ny fampahalalam-baovao toy ny mikasika ny savorovoro amin'ny mpivarotra sy ny mponina eny amin'ny faritra Ambolokandrina sy ny tontolon'ny fanatanjahantena dia ireto misy dokavaritra.
Pour les fans de vitesse, avec la 4G by Telma, connectez-vous avec le monde entier et surfez librement sur vos applis préférés partout à Madagascar. Plus de 60 villes couvertes. Profitez-en avec Telmanet One Week 1 giga pour seulement 12 500 ariars. Tapez le dièse 322 étoile 73 dièse. Telma, numéro 1 de l'internet à Madagascar. La grande sélection internationale de Yaosu, 4 mars 2018. 4 mars 2018. Karazana manefetra Yaosu no namerenan'ilay tena anaraka izay mitondra famonjena ho an'ny olona rehetra. Izy ny festival goavana atao fankalazana azy ary carnaval lehibe amin'ny 4 mars izy. Tao daholo isika rehetra hevitra maitra azy miaraka amin'ny ambassadorany Aosoa Samuelson Edouard. 4 mars 2018. 4 mars 2018. Antananarivo, Ambohidrateto, Madagascar. Fête be an'ny Aosoa. Lay fête be an'ny Aosoa. Fête be an'ny Aosoa. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Tavaverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Tezitra tanatin'ny lahatsoratra navoakan'ny gazety mpiseho isan'andro iray manohana ny fitondrana ankehitriny ny masoivo indiana mikasika ny raharaha kidnapping. Fomba fanao any Inde ny fakanan-kerany raha ny navoakan'io gazety iray io. Manala baraka io voasoratra io ary tsy misy tranga manamarina izany raha ny voalaza hatrany. Lili Rabiata. Tamin'ny alalan'ny taratasy nalefa ny masoivo indiana miasa tsy monina eto Madagasikara no nanehoany ity farany heviny mikasika ny lahatsoratra ny gazety iray momba ny raharaha fakana-keriny eto Madagasikara. Manala baraka ny filazan'io gazety io fa fomba fanaon'ny indiana ny fakana-keriny. Io hevitra io no entiny ity gazety ity analana ny andraikitry ny mpitondra amin'ny tsy fahafezana ny fandriampahalemana. Tsy misy tranga na proof na ahafahan'ilay gazety manamarina izany raha ny voasoratra ao amin'ilay taratasy hatrany. Eloka hita amin'ny firenena samihafa ny fakana-keriny fa tsy fomba fanao indiana tahaka ny nolazain'ilay gazety. Tranga mampitaraina hatrany ny mpandraharaha vahiny sy malagasy io fakana-keriny io izay mitombo hatrany. Tsy hita nefa hatreto ny paikady mazava apetraky ny fanjakana hiadina amin'izany. Ny vahiny indray ankehitriny no mahazo tsiny amin'ny tsy fahafezany mpitondra ny fandriampahalemana. Izany amin'iny fa resy lahatra ny komina Ankadikely lafy ny fisorohana mialoha no ahafahana miaro ny vahoaka manoloana ny fiperitany karazana valana aretina indrindra ny pesta. Nampiana araka izany ny fiara mpandroaka fako ary nampanantena ny tompony andraikitra fa tsy misy intsony ny fako mivangongo manaparitaka sy mampitaraina ny mponina. Raha ny fanadihadiana entiny Gaetan Andretsilavo. Tsy ny fako eto Antananarivo renivohitra ihany no nandrenesana fitaraina na tatoato. Na inona fitarainana ihany koa ny mponina eny amin'ny komina Ankadikely lafy. Mivangongo ny fako ary misy toerana tsy andalovan'ny fiara-mpandroaka ny fako ao anatin'ny ray na 2 volana. Fokotany maromaro no efa nanao fitarainana teny amin'ny komina no ny tahotra ny valana aretina mety ateraka izany. Le izy zany makarary anay mihitsy le izy sady voan'ny sery daholo zany ny ankoranay manodidina eto dia le izy koa ela be mihitsy ny voalain'izy zareo le izy dia isaka izay manala an'le fako izy zareo dia tena marasefitra mihitsy izay na dia ny tranonay ara dia tsy mivoa mihitsy manoloana an'le fako be misavovona loatra ela loatra zany le izy nasoro izay voasoro. Nahitana fitarainana tahaka izany ihany koa ny teto amin'ny fokotany Mandrosoa. Tsy nisy azo atao iny se fokotany manoloana ny fitarainana nataon'ireo mponina ireo. Efa tena vavan'olona aloha fa enoana fotsiny, tena enoana fotsiny.
ny misy hoe maimbo amin'io nareo ka inona raha moany azo atao rehefa valalatsy tanana tsy atolo-jaza be dia be n'olona mitaraina na n'olona eto manodidina amin'ity vila ty ary tena mitaraina tonga amin'ny fokontany mihitsy efa natao ny ezaka ny antso ireo manodidina reo a dia tsy dia nisy ako ny firy moa fa nisy fitarainana koa nalefa tany amin'ny commune nanangonana sony mihitsy hoe maloto be ny tanàna miteraka aretina satria ny peste be dia be peste reny rahantsika nalala reny. Efa notanterina teto amin'ny fampahalalam-baovao ny fitarainan'ny mponina sy ny tahotra iainan'izy ireo manoloana ny mety ho fiparitahan'ny valanaretina indrindra ny peste. Androany nilaza ny ao anivon'ny commune fa tsy hisy intsony ny fako mivangongo. Antony nampiana iray ny fiara mpitatitra fako. Ny fanadiovana ny tanàna no tanjona raha ny fanazavana ary ny soroana mialoha ny fianaky ny valanaretina toy ny grippe, ny fivalanana ary ny peste. Indrindrindra hiatrehitsika satria vao nandalo valanaretina peste teto amintsika voaingany reny ka dia fanoizana zany ezaka rehetrarehetra zany dia tsy maintsy nitaterahana zao ezaka zao. Isika vaoka koa mba samy hitandrina tsara zany fahadiovana zany satria indraindray aparitaka ny olona fotsiny aty ananany aty le fako dia manjary lasa ohatrohatra zao le izy lendrika le fako fa ho kohana hatrany anaty baka mihitsy ty fako ty zany ho hitan'ny olona hoe tena nadio tanteraka le fako dia mba samy sarotiny dolo tsika mba vahoaka rehetrarehetra ety ka dia izao zany noady amin'ny fahadiovana dia anomboka izao amin'izay zany ny asa dia manateny zay fa dia maso mametoky anareo zay fa dia adio amin'izay ny faritra ety amintsika ety. Endrika iray ahitana taratra ny fampianoana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra ity eto ankadikely lafy ity. Ahitana taratra ihany koa ny fiomanana mialoha isorohana ny valanaretina peste raha toa ka misy ny tranga. Aiza ho aiza ny commune Antananarivo renivohitra sy ny mpitondra fanjakana manoloan'izany. Efa maro ny antso avy natao tamin'ny fanadiovana ny tanàna saingy mbola tsy nisy fandraisana fanapahan-kevitra hatramin'izao. Faraky ny fanambarateo dia miteraka savorivory amin'ireo mponina sy mpivarotra eny amin'ny faritra Ambonikandrina ny fandravana tsena kasian'ny commune atao. Hatreto tsy mbola misy ny fifampitiniana mikasika io fandravana io. Tsy mbola misy ihany koa ny taratasy ara-dalàna tonga eny an-toerana. Mitaky ny mangarary amin'izao rara izao ireo mponina voakasika io fandravana kasian'ny commune atao io. Mioramanitra. Mitohatra ny disadisa eo amin'ny commune, ny université ary ireo mponina eny Ambonikandrina hatramin'izao. Taorin'ny fandravana tsena teny Antsahamamy, ny tsena ety Ambonikandrina indray no kasain'ny commune Oravana. Tsy eken'ireo vahoaka eny an-toerana io fandravana, tsy misy fepetra sy fifanarahana mazava io. Hatramin'izao, tsy mbola misy ny fifanantonana sy ny fifampiresahana teo amin'ny commune sy ireo mponina. Raha ny antotanisa, mponina manodidina ny 400 no voakasika io fandravana trano io. Takin'ireo mponina araka izany ny mangarahara amin'ity raharaha ity. Problème eto amin'ity toerana ity zany dia eo amin'le tsy mazava tsara amin'le vahoaka le fiaingan'ny fandravana sy le fanametarana. Zavatra angatahany vahoaka eto dia holazaina mialoha mihitsy hoe ary misy taratasy ara-dalàna ary izahay zany mangataka amin'le fahamarinana hoe atao mangarahara sady misy taratasy apetraka anay avy aty aminay vahoaka mba hanamarinana fa anay marina le toerana izay vao atao le izy. Ankoatra izay, tsy mbola mazava amin'izy ireo ihany koa ny fepetra tokony arahina sy ny fifanarahana mialohan'ny rosoana amin'ny fandrotanana ny tsena sy ny fanorenana vaovao ataon'ny commune. Ain'ireo mponina ihany koa etsy ankilan'izay ny fisian'ny ambadika politika amin'izao tranga izao. Misy savorivory zany ao anatin'ilay zay tsy manaiky zahay nanomboana an'ity tsena ty mihitsy raha tsy tena mazava tsara hoe samy mivarotra daholo nareo dia ohatran'izao ny fifanarahana anareo ny tsena fa tsy any commune satria ty toerana ty dia mazava tsara fa eta malagasy ny tompony ity fa tsy any université zany ny toerana anorenanay tsena iny zany. Io listra io dia misy tsy ampidirina ao anatin'io listra io fa olona zareo ihany zany mahay an'io listra io zay titiny atao anaty listra ao ihany zany hoe zay ao anatin'ny association ara-dalàna ozy izy no ao anatin'ny listra sy mahazo ny tsena ihany ka io listra io zany mila fantatra anay zay hay mpivarotra mihitsy hoe tsisy latsaka zahay ary tsisy mitombo zahay fa zahay samy tompony tsena ihany tompony tsena. Le zavatra tsy mety dia mipampianatra ihany mahazo ny tombotsoa. Azonao tiany tsara mpampianatra ihany mahazo ny tombotsoa fa mivoaka majinika tsy mahazo ny tombotsoa tsy mety eto Madagasikara.
na tany metra carré kely ary tsy azon'olona atao tsony zao. Misy mpampianatra zao mikiry tany. Hatreto misy avorivory ny samponina eny an-toerana miteraka olana eo amin'ny sampivarotra ny zava-misy. Misy ny fifanankalozan-kevitra eo amin'ireo mponina hitadiavana vahaolana mikasika io raharaha io. Na izany aza tsy mbola milamina ny toe-draharaha andrasana izay mety ho fivoarany. Fa eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray hidiran'ny resaka politika ny rugby malagasy amin'izao fotoana izao. Antony mahatonga ny baolina lavalava tsy hanana ny lazany intsony raha ny fanazavana. Tsy maintsy araina izany hoy ny filohan'ny ligna Nalamanga izay tsy mbola nazo ny attestation de fonction tapa-bolana taoriana nalany azy. Ary ny fanatedina. Mbola tsy milamina ny tontolon'ny baolina lavalava eto amintsika hatramin'izao. Ny 2 febroary lasa teo tsy ahivina no nanaovana ny fifidiana ho filohan'ny ligna Nalamanga. Tapa-bolana ty aoriana tsy mbola nivoaka ny attestation de fonction ho an'ny filoha voafidy. Ity farany izay nilaza fa tsy ekena intsony ny fidiran'ny politika amin'ny taranja rugby. Fa izay ny fahafantarana azy fotsiny fa lany zay araky ny teo anaky ny procès verbal zay tao anatin'le élection fa izay ny lany ho ligna Nalamanga dia mijoro zay amin'ny fandaninana zay satria mahatsapy zay fa hidiran'ny mpanao politika ny loatra n'ireny tetsy mikanja tetsy Malakamba reny. Teo Malakamba angamba raha antsika mahita fa misy candidat mandaka ny centre-sa dia tsy manaiky an'ireny zany zay. Raha ny hita sy tsapa aloha hatreto, misy fiantraikany ratsy eo amin'ny tontolon'ny rugby ny disadisa eo amin'ny saminy mpitantana. Ny baolina lavalava izay nanandratra avy ny vonina pirenena malagasy izay naharovany io tsy fifankazahoana io hamerenana indray ny lazan'ny Madagasikara raha ny fanazavana. Dingana voalohany tsy maintsy atao amin'izany ny fampiraisana ny mpilalao rehetra ao anatin'ny klioba, ny fampivondronana ireo mpijery sy mpity ny baolina lavalava ary ny fampiavahana ireo ray aman-dreny mpitarika ny klioba. Isy araka izany ny fikarakarana ilay antsoina hoe coupe fisandratana. Fa eo amin'izay tontolon'ny fanatanjahantena izay hatrany fa eo amin'ny taranja baolina kitra. Nafana ny lalao voalohany omaly teo amin'ny ampavalon-dalana mandroso ny Ligue des Champions. Ny ravahatsala iray no iray ny lalao niona ny Barça sy Chelsea. Henri Florian. Now William. It's Alonso and it was comfortable in the end for Ter Stegen. Tontosa omaly ny lalao roa eo amin'ny dingan'ny ampavalon-dalan'ny Ligue des Champions. Voavaly ny fanontanian'ny mpakafy baolina kitra maneran-tany teo amin'ny lalao mandroso izay niaonan'ny Chelsea sy FC Barcelona omaly hariva. Ny ravahatsala rainoray ny lalao. Raha teo amin'ny endri-dalao samy nanjaka ny ekipa roa tonta teo amin'ny fanafiana. Ho an'ny ekipan'ny Chelsea nisongadina tanteraka i Willian. Entsakilany nanao ny NC ho zavatra koa i Lionel Messi raha ho an'ny FC Barcelona. Aotra no nisarahan'ny roa tonta nandritran'ny fizaram-potoana voalohany. Teo amin'ny minitra fa 12 nanokatra ny isa ry zareo Chelsea baolina izay nampidiriny Willian. Nanamafy hatrahan'ny fanafiana ry zareo Barcelona. Teo amin'ny minitra fa 5 no nanakobanan'ny Lionel Messi ny araton'ny Chelsea. Io vokatra io no nisarahan'ny ekipa roa tonta. Afana araka izany ny lalao miverina eo amin'ny fiaonan'ny roa tonta amin'ny fa 14 volana martsa ho avy izao. Teo amin'ny lalao faharoa indray nanjaka tanteraka ny ekipan'ny Bayern de Munich nanoloanandry zareo Besiktas. Nisaraka tamin'ny elanelanisa mavesatra dia mavesatra ny roa tonta 5-0. Tombony lehibe ho an'ny Bayern izao vokatra teo amin'ny lalao mandroso izao fa sarotratra ho an'ny Besiktas ny hiakatra amin'ny dingana manaraka manoloana ny vokatra omaly io. Raha tsy ahivina hanomboka ny 9 volana martsa izao ireo lalao miverina eo amin'ny ampavalon-dalan'ny Ligue des Champions. Eo amin'ny lafin'ny kolontsaina kosa indray, andro iraisam-pirenena ho an'ny tendrendy. Vitsy ny olona no mafy izany eto amintsika. Vokatry ny fanatontoloana, misy ireo manamaivana ny tendrendy. Antony hamampiana-danja azy. Harao ny fanadihadiana. Ankavitsiana ny olona mafy tanteraka ny teny malagasy ankehitriny raha ny teny anivon'ny fiarahamonina. Vokatry ny fandrosoana, tsotsorona ny fampiasana sy fanoratana ny teny malagasy. Mahazo vana ny fampiasana ny teny mifangaro amin'ny sehatra maro samihafa toy ny any an-tsekoly. Miteraka vokatra tsy eto amin'ny firenena nefa tsy fahaizana amin'ny fehizany. Misy mbola malanja an'ilay izy kanefa ny sarotra be no atao hoe izay tendreny izay foana no mampiarina sy hoentina miaina isan'andro satria tsy nefa somary efa miroso amin'ny fivoarana ihany tsika ary tokony ho sarotiny amin'ny tendrazany firenena tsirairay
izay tokony ho tanana ary ezahana paritaka raha ny fanazavana trany. Vaolana tokony ho raisina ny fanazarana ny ankizany ampianarana ampiasa ity iteny tendrazany amin'ny andavanandro. Vitsy ny manaja ny teny malagasy raha hoe eo amin'ny sehatry ny fampianarana no isan'ny olana ho an'ireo mpianatra ny voambolana sy ny dikateny amin'ny teny malagasy. Isan'ny miteraka fampifangaroana ihany koa ny fampianarana izay amin'ny teny frantsay saingy tsy vitsy amin'ireo mpampianatra no manao fanazavana amin'ny teny malagasy. Ny fampiasana ny teny any ampianarana izay mbola ady hevitra goavana mandraka ankehitriny. Raha tsy ahivina, androany nankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tendreny. Fa eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray, miisa 290 ny Siriana namono Inde nanomboka ny alahady tao amin'ny renivohitr'i Siria, ankizy ny ankamaroan'ireo. Toerana akaiky ny Damasy io toerana io ary izy no toerana farany mbola eo ampelantanan'ireo mpioko. Efa tao anatin'ny herinandro maro izao no nodarofan'ny fitondrana Bashar al-Assad io toerana io ary manomana ny fanafiana indray izy ireo ankehitriny. Fanadidina eo amin'ny sarin'ny France 24. Ny sesisesy ny daroka bomba niatra tamin'ity faritra farany eo ampelantanan'ny mpioko any Damasy ity. Eo anoloan'ireo mpamonjy vonina mihazakazaka endrehitreny, lehilahy iray no hita mihazakazaka mitsoaka miaraka amin'ny zaza menavavy eny an-tanany. Maka sary izay miseho rehetra amin'ny kamera mipetraka eo amin'ny kasika n'ity mpamonjy vonina iray ity. Tato amin'ity trano ity no nahenoana kikika io. Ny hita tao anatiny, ankizy maro miorory fatratra, miandry ny hanampiana azy ireo hivoaka tao. Lavidavitra kely an'io toerana io, mpamonjy vonina hafa ihany koa no saika nilatsahan'ny bomba. Izay toerana rehetra alehan'izy ireo ilatsahan'ny bomba avokoa. Tao anatiny 12 andro izay no latsahan'ny fandarofana bomba nataon'ny tafika Siriana tamin'io faritra atsinanan'ny Damasy io. Io faritra io izay efa naharitra 1 taona izay no tsy voarin'ny Bashar al-Assad intsony. Io ny faritra farany mbola eo ampelantanan'ny mpioko any amin'ny renivohitra Siria. Mandidina ny 4 ny olona mbola mipetraka any ankehitriny ary maherin'ny 2 hetsy amin'ireo no ankizy, mitombo hatrany ny razana any amin'ny hopitaly. Tahaka ny mazatra, ny ankizy ny lasibatra voalohany amin'ny ady. Ampolony maro ny ankizy maty na naratra nandritra izay fotoana izay. Ho famaliana izany, ny faritra manara-dalàna any Damasy indray no kendren'ireo mpioko. Roa namono Inde teto amin'ity lalana ity. Maherin'ny 20 no maty tao anatin'ny andro vitsy izay. Mitaky ny hanatsarana ny ady ny firenena mikambana. Saingy mbola nanangona namana nampy isan'ny tafika ny fitondrana anomanana fanafiana hafa indray atao anatin'ny andro manaraka. Fa mialohan'ny sarana dia ho averina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity anio ity. Tsy mbola fantatra mazava hatreto ny fotoana moan'ny gouvernemanta ilay volavolan-dalàna ifeny fifidianana. Hodinianao anatin'ny fivoriana tsy ara-potoana ilay volavolan-dalàna araka ny nambaran'ny Prime Ministra androany. Mpiasam-panjakana ambony 7 no enjehina araka ny lalàna. Efa eny anivon'ny chaîne pénale ny amin'ny tontataratasiny ireo ankehitriny. Ary farany tsy mbola fantatra mazava ny votoatin'ny fionan'ny fanjakana sy ireo mpamatsy ara-tsolika eto Madagasikara. Tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta omaly anefa ny fametrahana ny prix maxima. Io varaka izany ny vidin-tsolika manomboka ny volana martsa izao. Dia izay ankoa tompoko lasy tompoko vavy namarana amin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity anio ity. Ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Vaovao.